Eksodosy toko 12. Ny namanginy jetro any Mosesy sy ny hevitra natoriny azy. Ary rehefa reny jetro mpisorona tao Midiana rafozan'i Mosesy izay rehetra nataon'Andriamanitra ho an'i Mosesy sy ny Israely olony, dia ny nitondran'i Jehovah ny Israely nivoaka avy tany Egipta, dia nentin'ny jetro rafozan'i Mosesy Zipora vadin'i Mosesy rehefa nampiverenina izy, ary ny zanany rahalahy. Gersoma no anarany anankiray, fa hoy izy: efa vahiny aty amin'ny tany firenena hafa, ary Eliezera kosa no anarany anankiray, fa hoy izy: Andriamanitry ny razako no namonjy ahy, ka nahafaka ahy tsy ho voan'ny sabatry Farao. Dia tonga jetro rafozan'i Mosesy nitondra ny vady aman-janak'i Mosesy ankany aminy tany Enefitra, izay nitobiny teo anilan'ny tendrombohitr'Andriamanitra. Dia nampilaza tamin'i Mosesy izy ka nanao hoe: izao jetro rafozanao avy hamangy anao, ary ny vadinao mba amin'ny zanany roa lahy koa. Ary Mosesy nivoaka hitsena ny rafozany, dia niankohoka sady nanoroka azy. Ary ny fampiara aby izy mianaka, dia niditra tao anday. Ary nambarany Mosesy tamin'ny rafozany izay rehetra efa nataon'i Jehovah tamin'ny Farao sy tamin'ny Egiptianina noho ny amin'ny Israely, mba amin'ny fahoriana rehetra nanjo azy teny an-dalana sy ny namonjeny Jehovah azy. Dia faly jetro noho ny soa rehetra izay efa nataon'i Jehovah tamin'ny Israely, izay novonjeny ho afaka tamin'ny tanan'ny Egiptianina. Ary hoy jetro: isaorana anie Jehovah izay namonjy anareo ho afaka tamin'ny tanan'ny Egiptianina sy tamin'ny tanan'ny Farao, dia izay namonjy ny olona tsy ho tapahin'ny Egiptianina. Ankehitriny dia fantatro fa lehibe Jehovah mihoatra noho ny Andriamanitra rehetra, dia tamin'izay zavatra nentin'ny Egiptianina ny rehare tamin'ireny. Ary jetro rafozan'i Mosesy nitondra fanatitra dorana sy fanatitra hafa alatsa-drà ho an'Andriamanitra, dia nakao Arona sy ny loholon'ny Israely rehetra hiara-mihinan-kanina amin'ny rafozan'i Mosesy teo anatrehan'Andriamanitra. Ary noho ny maraina dia nipetraka hitsara ny olona Mosesy, ka dia nijanona teo anatrehan'i Mosesy ny olona hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva. Ary rehefa hitan'ny rafozan'i Mosesy izay rehetra nataony tamin'ny olona, dia hoy izy: inona izao zavatra ataonao amin'ny olona izao? Nahoana no ianao irery ihany no mipetraka, fa ny olona rehetra kosa mitsangana eo anatrehanao hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva? Ary hoy Mosesy tamin'ny rafozany: satria mankaty amiko ny olona hanontany amin'Andriamanitra. Raha misy manana ady izy dia mankaty amiko, ka mitsara azy rotonta aho, dia mampahalala azy ny didin'Andriamanitra sy ny lalàny. Ary hoy ny rafozan'i Mosesy taminy: tsy tsara izao zavatra ataonao izao. Samy ho reraka mihitsy na ianao na izao olona miaraka aminao izao, fa mavesatra aminao loatra izao zavatra izao, ka tsy ho zakanao irery ny ianao izao. Ary ankehitriny dia maneke ny teniko, fa hanoro-hevitranao aho, ka Andriamanitra anie hombanao. Oka ianao ho alalan'ny olona amin'Andriamanitra, mba hitondranao ny teniny amin'Andriamanitra, ary ampianatra azy ny didy sy ny lalàna ianao, sy ampahalala azy ny lalana izay mety alehany sy ny asa izay mety ataony. Ary mizahay eo amin'ny olona rehetra izay lehilahy mahay sy matahotra an'Andriamanitra, dia lehilahy marina izay tsy tia kolikoly, ka manindre mpifehy 1000 sy mpifehy 100 sy mpifehy 50 ary mpifehy 10 hifehy azy. Ary aoka ireo no hitsara ny olona mandrakariva, ka ny ady lehibe rehetra no aoka hoentiny aminao, fa ny ady madinidinika rehetra kosa dia aoka ho tsarainy ihany. Dia ho maivamaivana kokoa aminao izany, ka dia hiara-mitondra aminao ireo. Raha nao arak'izany zavatra izany ianao, ka hilaza izay didy aminao Andriamanitra, dia haharitra ianao.
ary izao olona rehetra izao koa dia ho tonga soamantsara any amin'ny taniny. Dia nekeny Mosesy ny tenin'ny rafozany ka nataony avokoa izay rehetra efa nolazainy. Dia nofidian'i Mosesy izay lehilahy mahay tamin'ny Israely rehetra ka nataony lohan'ny olona hanapaka azy, dia ho mpifehy 100 sy ho mpifehy 100 sy ho mpifehy 50 ary ho mpifehy 10. Dia nitsara ny olona mandrakariva ireo, koa ny ady sarotra ihany no nentiny tao amin'ny Mosesy, fa ny ady madinika rehetra kosa dia notsarainy ihany. Ary Mosesy namoaka ny rafozany ka dia lasa nody any amin'ny taniny izy.